mba ho loharano source d'inspiration ho an'ny vehivavy hafa ihany koa mba ho motivation ihany koa ary indrindraindrindra mba ohatrany hoe tia fantatra bebe kokoa ny vehivavy any tokantrano na ny mpijery atsika hoe manahoana re zany vehivavy malaza zany dia ahoana ny ainany an'le fahalazany dia ahoana re ny vehivavy malaza ao atokantrano satria manko le zavatra misy ao anatin'ny fiarahamonina dia ohatrany hoe na ianao malaza na ianao mipetrapetraka ny atokantrano any kanefa mety tsy afaka tsy mifanohitra zay dia zay indrindra no resantsika efatra amin'ny rahavavy ato anatin'ny fandaharana ny fantaniko voalohany indrindra aloha ho an'ny ayama satria ayama no nampidiriko voalohany indrindra teo nanomboka oviana aloha ianao ny mpanakanto anao dia inona natapa-kevitra hoe zany dia anao mpanakanto nanomboka tamin'ny 2019 nanokatra pejy dia tamin'izay mbola tsy nampiseho tare fa tena hoe ny zara fotsiny dia ny anton'izay ohatrany hoe nandalo azo atao hoe nandalo zavatra tsy dia tsara loatra zany dia tamin'izany nila olona ohatrany hoe mba hampitraka mba hoe nila fiteny avy amin'ny olo-kafa mety hoe raha teny ray fotsiny zao dia miala eto fa tsy misy zay dia izy izy hoe aleo zaho zay olona zay ho an'olo-kafa ary dia zany hoe nanokatra le pejy avec la motivation hoe le olona mampitsangana ohatran'le olona nilaiko tamin'izaho tsy tafatsangana dia zay honariny nataonao ianao nety zany nampitsanga tena tao zany hoe za rery nampitsanga za rery nandohaka ranomasiko le izy ohatrany hoe le mozika zany tamiko ohatrany hoe thérapie zay indrindra ho anahy ihany le izy dia avy eo nizaraiko le izy misy taona mety mbola tsy sitrana akory nefa tonga dia nizara fa ohatrany hoe le nao le naka décision iny mihitsy hoe izara dia ohatrany nisy parana ohatrany hoe fasitranana kely efa tonga tany epoky tany zany hoe teo amin'ny roa taona teo no nizara tsy niseho tare dia après an'izay zay vao niseho tare dia tao anatin'izay laiviko voalohany zay any teny mihitsy hoe sitrana andro any matoa mijoro eto aminareo eto amin'izay afinaritra be zany fa mbola ho antaniko anao misimisy kokoa eo fa ny janandre oviana nanomboka nanao niditra teo amin'ny sehatry ny showbiz zany teo amin'ny sehatry ny kanto dia inona natapa-kevitra anao dia saranga anao mpilalao horonan-tsary malagasy tamin'ny lafiny mozika moa zany fa hoe tsy maintsy tanterahako ty satria tiako loatra ary mibana tao an-tsaiko hatramin'ny fahazaza hatramin'izao dia ninahy rehefa zay no anatin'ny saiko dia tsy maintsy tanteraka foana dia sorana amin'ny tanoana moa zany tanteraka dia ihany koa ny heritsaina voalohany indrindra satria tsy maintsy misy foana mipanan-kivy rehefa manomboka anatanteraka iny ianao fa tao anatin'ny sehatry ny sinema malagasy tena tsy tao anatin'ny saina fa nisy ihany zany hoe fitiavana fa tsy nieritreritra mihitsy ho lasa mpilalao sarimihetsika malagasy fa mahita le banga sy lesika zany ianao dia nitsiriritra hoe ay raha za zao nanao an'iny ihany dia ohatrao iny raha za zao nanao an'iny dia araka le filazako teo rehefa endriny saiko dia ezahana dia tanterahana foana dia firy taona zay ianao no actrice ny mpilalao horonan-tsarimihetsika efa folo taona dia zay zany efa manana horonan-tsary be dia be mihitsy ny tranahy efa maromaro ihany misy tsy taditiny sasany raha tsy efa mandeha hoe aitiko moa zany lalao tamin'iny zany ary valosondrena ninany hoe andehanao influenceuse sa zay fotsiny ohatrany hoe la mode tendance dia hoe ndeha anao koa sa inona tonga anao hoe ndeha anao an'izay le resaka ohatrany endriteo ihany tonga ho azy le izy taloha be zany efa 10 taona lasa zay tao anatin'ny sehatry ny audiovisuel satria 2010 nanomboka niditra tamin'ny sehatry ny fahita lavitra nanao présent misy météo tamin'izany dia avanana tamin'ny fitenenana sy mandahatra teny dia tafiditra dia taty arina niala tamin'ny fahita lavitra dia tena nalahelo hoe tsy alaza atsony zany satria le mbola tanora ianao dia matahotra hoe ay tsisy afantatra atsony zany fa étape ray nydinganina le izy dia nataoko nanjo nisy ny confinement taty arina be dia voapotsitra ho azy le tsy haiko nisy bouton voapotsipotsitrako tao nisokatra ho azy ny pejy dia tamin'izany nizara recette sy ny sisa dia le fitiavako tamin'izany le nanao audiovisuel
natambatra dia io nanao an'io resaka création de contenu moa zany satria nanao vidéo na kasary dia nanao zavatra tsara dia nihita amin'ny olona zay mihitsy ny fiantsonanareo hoe créatrice de contenu satria en crée dia za zany a misy olona tsy tena pour am'le hoe influenceur satria lasa be da be le izy fa mivady ihany reo mo anankiroa reo a ny influenceur zany a mi-influencer any olona enao amin'ny zavatra tsara ataonao tsy voatery ratsy foana antsinona le izy mais tu crées aussi en même temps dia nanomboka oviana inona zany no ndeha ataoko hoe mety déclic ave tao anatin'ny sainao ny teny hoe ataoko io satria io no tena asanao zao hoe tena andeha ty rangana ataoko hoe source de revenu principal dia isaorana misy loha ny covid zany fa dia tamin'ny 2020 dia nisy nahita nisy agence nahita dia niara-niasa tamin'le agence dia le agence no nanosika-na nivarotra na tarisy dia hitan'ny client dia nivoatra zay manao ahoana le asana influenceuse les créatrices de contenu amin'izao fotoana zao satria araky ny teninao teo any dia ohatrany hoe lasa influenceuse daholy le olona samy manana ny catégorie ny angambe dia be da be mihitsy amin'izao dia mila ny tena sarotra amin'le izy misy nouveauté foana na olombelona io na création dia mila manenjika an'iny foana ianao rehefa tena zavatra tsara dia mila mianatra foana dia mila ohatrany asa rehetrarehetra ihany mba tsy ho takony ianao dia mila manao zavatra tsara foana sady mila créativité be mihitsy hoe tena mila zavatra original ny olona mila zavatra fa raha vao tsy manao ianao dia takona dia zo amizay ara le tena fanontaniako satria nareo telo miravavy zany matetika sous les feux des projecteurs ho ny telo vahiny zany hoe ny contenu zay ataonareo ny zavatra avoakanareo zany dia hitan'olona ahafantaran'ny olona anareo dia ahoana amin'izay zany ary ny nandinganana lay fazan'ilay hoe tsy fantatra ianao dia lasa fantatra tampoka zany hoe passer de l'anonymat la notoriété zay zany tiako ho fantatra raha za manokana zao dia tena somary sarotra satria za de base introverti be zany hoe voalohany indrindra aloha tena olona sarikenatra taloha olona tena tsy nanana fatikisa-tena koa taloha dia ohatrany hoe azo atao hoe sarotra ihany le izy fa ny atombohan'le izy nanomboka anekeko rehefa nanaiky ny tenako amin'izay hoe zafady hoe tsy misy zavatra feniko fa le za io ihany hitanareo iny andalana mandeha manao zay ataoko hoe na ataoko mihinana lasopy eny amin'ny gargote iny arany iny ihany no hitanareo amin'ny réseaux sociaux amin'ny storyako amin'ny zavatra rehetrarehetra zany hoe zay zany raha ny anahy manokana ohatrany hoe type tsy haiko ina ny filazana anazy ohatrany hoe hitako tena nampalalaka be anahy le izy hoe za tsy anafany tsy anao semblant hoe tsy maintsy mitsikitsiky foana tsy maintsy zao fa tena hoe nataoko mihitsy hoe io za dia indraindray misy taona misy échec dia tataraiko misy taona misy zavatra mitranga dia tataraiko dia ohatrohatran'izay le izy zany hoe nanovanao zany le lasa nanao an'io asa anankiray io lasa hoe fantatra lasa hoe hita lasa misexposé satria zay le izy nanovanao mety hoe nanala le no introverti teo aloha ve tsy azo atao hoe tsy nanova be loatra le izy satria amiko zany ny hoe introverti tsy voatery olona tsy miteny kay fa ny introverti fotsiny dia olona mise ressourcer amina toerana mangina zany hoe afaka etra ihany dia mizara ihany fa samy hafa fotsiny ny fomba iaingaingam-panahy olona extra sy ny intro dia tsy tena nanova be anahy le izy fa ohatrany hoe nyraisiko hoe zay ohatrany hoe nankafiziko le izy any ohatrany hoe za zao eny andalana dia misy hoe makasary sy ohatr' zany dia tsy raisiko hoe fanina le olona fa ohatrany hoe tonga dia ataoko atondoako hoe olona akaiky anahy io ohatrany hoe ohatr'izany dia ohatrany hoe nanampy anahy ary le izy satria ny olona tonga dia mahety hoe le ayamy many amin'ny Facebook ihany ny hitanay izy ohatran'izany fa rehefa miainanao dia zany hoe misy fomba fisainana tsy maintsy ohatry miova kely ihany zany rehefa miainanao eny satria dia ataoko ohatran'izao lasa voatery misadapte amina mety hoe monde vaovao idirana ve na vao à découvrir ve zany tsy maintsy nisy
kely an'izay kosa aloha hoe tsy tonga dia nandeha ho azy daholo fa tsy maintsy nisy an'izay ohatrany hoe fipetrahana kely amina toerana zay mihitsy ahoana nanaovako an'ity zavatra anankiray ity dia le adaptation am'le hoe zay ndry satria tena dans l'anonyme tena farak'izay anonyme tanteraka mihitsy nya na teo amin'ny fiarahamonina raha tsy tena hoe le karazan'olona hoe anina be de hoe tonga dia nandroso indray dia lasa fantatry ny olona be da be dia nanova kely ihany le izy zany hoe ahoana le zany ohatrany hoe lasa zay tsy maintsy mila s'adapta fa nitazomiko foana ihany le za satria manjary sao dia disy kely dia tsisy humilité tsony dia lasa misabadidaka risy ary indray dia tsy tadidiko tsony hoe iza moa le za teo nefa iny matetika tena mahatonga ny dépression rehefa tsy tadidinao tsony hoe ina moa ny tiako ohatrany ty couleur rose fa ty couleur mainty ohatrany tiany ihany na rehefa manao an'izao dia zay ny antony resahantsika zay rehefa aveo fa nitodika amin'ny valisoa indray nanahoana nandalova marina moa fa hainao tokoa efa tamin'ny tontolon'ny fahitalavitra efa elaela fa mino anefa fa mety hoe décuplé le fahafantaran'ny olona rehefa tena nitra teo amin'le sehatra nanao hoe créatrice de contenu dia nandalovana an'izay ny tiako ho fantatra hoe niainga tamin'le mety hoe niainga tamin'ny tsy misy comme tout ohatrany développement personnel rehetra qui se respecte dia miainga amin'ny tsy misy aina aloha vasivasy fa le sortir de l'anonymat sy niditra nakany amin'ny mety hoe une certaine notoriété tiako ho fantatra ny anandray fanohitra kely amin'eny ayam za ndray extraverti dia ny ana nandeha par étape ny ana zany tsisy hoe tonga dia ny choc be fa tena za taloha pikabary dia nisy cercle na olona efa nandalovako be da be ohatra hoe tany amin'ny pikabary dia zay olona baka fikabary dia niadiny le bebe tany firesaka sy ohatra zany dia aveo tamin'ny sehatra ny fahitalavitra indray dia olona mpijery vaovao mpijery matinal mpijery météo olona tia information zany dia aveo indray niditra tamin'ny sehatra ny réseaux sociaux dia olona eo amin'ny Facebook tanora renim-pianakaviana dia zay le teneniko hoe tsy tena choc be taminah le izy fa tsy kelikely nanomboka tany amin'ny 2008 nanomboka tamin'iza hoe nanomboka ny sehovahoaka dia efa ny folaka tsy kelikely fa tsy maintsy manavao an'le tontolo vaovao idirana foana mazava ho azy hoe ohatrohatry ny ahoana zany fandraisan'reto olo reto ana inona ny andrasan'reto olo reto satria zay on est là pour influencer dia misy zavatra endrasin'olona aminao miandry ny météo aminao ny olona dia omenao ny météo miandry astuce ny olona hoe ahoana valisoany manao ohatran'izao dia ezahana tedavina le izy satria ny olona rehetrarehetra afaka mitady any amin'ny Google daholo afaka fa le fomba ampitana n'iny any amin'ny olona raha hoe créateur zany no samy manana ny azy misy ny mipasy tsara misy ny tsy mipasy tsara dia zay le izy hoe samy manana ny cible an'izany le olona tsirairay dia tsy dia tena nanano sarotra be tamiko aloha le satria efa niaina kely teo amin'ny tontolony hainao manjery ny fahitalavitra ihany dia mety hoe tsy dia sarotra be tsy tampoka be zany le mivoana tao anatin'izay atao hoe anonymat zay ary ny endranahy kosa indray ny niainana an'le hoe lasa nalaza ny tamiko manokana ohatrany hoe tsy dia nisy hoe zavatra onare zany anazavako anazy hoe tsy nisy zavatra niova be zany ny amin'ny tenako manokana satria efa nakafy foana ny cinéma malagasy ny sarimetsika sy ny mozika dia efa fantatro hoe ohatr'izao zany ny zavatra tsy maintsy iainako rehefa fantatro olona eo dia ny ainako ohatran'izay foana le izy fa tsy dia nisy hoe niova be zany taminahy nareo ve manao hoe za aloha zany satria za koa moa fantatra dia za manao hoe raha ohatra zao za lalatiana tsy fantatro olona dia mety tsy nanahirana any nanao an'ity noho ny efa fantatro olona nareo ve manao an'izay koa za aloha tena manao an'izay mahafinaritra le mahazo gratuit indraindray ohatra zao za zao za taloha tena tsy tia makeny mamasina tia mijery fripreny mamasina fa noho ny efa zao fantatra zao dia lasa tsy makeny ntsony zay anisany ohatrany hoe habitude voatery ny abandonnéko nefa nafinaritra anahy nareo ve manao zany na ihany koa hoe za zao mety te hiaraka amin'ny anina na te hiaraka amin'ny anina fa le fahafantarana dia lasa voatery je me limite je me freine nareo ve manao an'izany koa voatery amafana vonikisaka
ny atena tsy foko misy aloha zavatra ohatra hoe io manko miankina amin'ny fitiavana ny namanokana hoe za tena tsy mijery lamba mamasina ambodiny sotry dia tsy afako iny fa za ndray taloha misehoseho be fa raha amin'izao fotoana dia tsy maintsy ohatra hoe manao cache-bouche dia manao lunette dia manao satroka miafokafona kely sy fantatra fa misy mahafantatra ihany raha zavatra tsara aloha le izy dia tsy maninona ohatra hoe mijery fripy ina moa maharatsy azy zany le izy fa lasa tangoronana fa ny anina fotsiny indray ny ana ny tandremako le miankina amin'le olona miara-miasa aminay any satria ohatra hoe ambassadrice namarika anankiray ahako dia mitandrina amin'ny tsy tehiteny marika koa fa ohatra hoe ny zavatra tazomiko zavatra sotroko mitandritandrina kokoa ny produit asehoko ny fomba fiteniko satria manaraka reny olona reny manaraka hoe matoa ianao napetrany teo dia misy zavatra endrasiny sy hoe tokony mendrika an'le izy ianao fa personnalité ako nefa tazomina ihany iny loha tsy very dia ary iny koa sarotra be ny anovan'iny fa ezahana jonglena tsara eo fotsiny ny rahandray moa zany zany rehetrarehetra zany mbola ataoko daholo hatramin'izao ohatra izay ihany le izy ndray anao miafokafona kely le izy tsy any amin'le menatra fa any amin'le hoe tsy mba hijery tranquille eto zao fa zay le izy nefa ohatra izay koa zavatra tena tsapako hoe raha tsy fantatra zao dia nanao an'ity tia mamaly commentaire ity tsy ao amin'ny nahy fa ohatrany hoe misy zavatra mitranga zao amin'ny fiarahamonina za taloha tia mametraka vy be dia zao zany aleoko tonga dia mangina rehefa misy zavatra satria indraindray ny aviako sao dia ohatra hoe tsy subjectif fa dia miteniteny rery ambadika ny telefaona fotsiny hoe hitako zany dia mampitianokatra kontiava fa inona indray ary ny zavatra mety hoe natao andavanandro dia lasa tsy atao intsony rehefa lasa fantatra rehefa lasa nalaza atao foana za zao lasa mitandritandrina kely amin'ny eny tsy hoe kamivavy ataloha ohatra hoe mivoaka kely mividy zavatra eto zao dia mila tsy dia tena hoe korotana be fa lasa mitandritandrina kokoa satria ianao oui misy fotoana zany za tia manao kapa amin'ny vaty koa dia ino etiko madapatonga avy amin'ny épicerie ery fa ndray ohatrany hoe lasa misy fiovana kely ohatran'izay apparence satria misy image tianao gardena ihany hoe ahitan'olona anao na ny anatin'ny tambazotra na amin'ny fahitalavitra na amin'ny fiainana andavanandro tsy hoe mandainga le izy fa ndeha ataoko hoe manatsara anao zay normal ihany ankapany zany aloha satria hiasanao le zavatra tenenina ahoana indray ary no hitazomana ny humilité araka le niteneniny iamina teo ahoana ny hitazomana ny loha eo ambonin'ny soroka foana na dia fantatr'olona azy raha ny anahy zao dia tena hoe izay hoe tadidiko foana ny atomboako dia tadidiko foana ny zavatra ny ainako taloha tsy avelako miala ato-andohako zany le izy satria fantatro hoe raha za zao mitoerako amin'izao dia tsy kisendrasendra aloha voalohany indrindra fa ohatrany hoe efa olombelona kely tia nofinofy teny foana hatramin'izay dia iny zao dia efa mametraka ny humilité ako hoe ny olon-drehetra afaka maka ny toeranao io daholo rehefa mahay manofy dia mahay manatanteraka ohatran'le misy an'le fomba fitenena zay hoe ohatra zao antaniko nareo hoe hitanareo hoe tsy anala kely dia mamalinareo hoe ie fa alohana malinareo hoe ie nandeha teny aloha ny sainareo dia le izy mora kely mandefa an'le saina eny fa le vatana hitsangana amin'izay dia ny tena marina be da be ny afaka olona malaza fa dia izay nametrahako ny saiko zany hoe io étincelle na hoe kitana kely atao anaty keo afaka omeny olon-kafa io raha ohatra ka tsy haiko mankasitraka anazy satria ny nofo be da be manidina eny nareo tsy mahatsapa ohatrany hoe misy projet zao dia raha vao tsy ataonao iny dia misy mangalatra na dia tsy tantaranao miza ka ohatra izay le izy nataoko dia natao
ohatrany hoe gratitude zany raha ny amiko manokana ohatrany hoe secret kely tazomako ny lohako eto hoe mila misaotra foana satria be da be any miaina zavatra tena tsy takatry ny saina nefa za mba eto androany dia ohatran'izay raha za manokana moa zany hoanareo roa vavindray asa isana maly aloha ahoana ny tazomana le humilité lay ohatrany hoe fanetretena zany na dia atao hoe fantatra malaza etsetretsetra nena mitovy anena iama fa nanapiko an'izay fotsiny hoe nysoa ataonao androany ane ka hivaly aminao foana nytoetranao iny zany na sonandratsy dia arak'izay mihitsy hoe tsy maintsy misy pika ohatra zao dia tsy maintsy lidina tsikelikely iny rehefa avy eo dia atao foana zay mety indrindra sy tsisy an'izany miavinavana miseho milay entre guillemets zany a fa mety ianao indray ny ilan'ireny olo ireny anirenany dia aleo mamitsaka ihany aloha tsisy miavinavana dia tsisy manao caprice-na stara zany nenanao firy manao caprice-na stara tsy haiko aloha zay fanataoko tany fa raha fitadiavako aloha dia tsisy fanampin'izay sytoyany fotsiny angambany a dia hoe ny heritsainako aloha mila mipetraka foana zany hoe matoa za ohatra zao dia avy amiko ihany aloha voalohany indrindra ka na misy zavatra marobe ahoana re zany anazavako azy eo anelanelan'izay rehetrarehetra zay zany a dia mila foana mametraka koa ianao indraindray hoe za olona malaza na eo mifanetretena sy ny rehetrarehetra satria tsy mitovy amin'ny rehetrarehetra ianao matoa tonga amin'ny toerana misy ianao ary nisy ezaka sy dingana ngeza be tao zay ianao vao ohatrany raha amina manokana dia zay foana no anatin'ny saiko hoe ezaky ny tandrina amin'ny zavatra rehetrarehetra azoko tandremana na anatina fiarahamonina sy ny olona rehetrarehetra mifanerasera amiko fa kosa mila foana hoe tsy tovitolo koa ny olona rehetra fa ohatra antsika zao zany miavaka hoe olona hafa mihitsy matoa ianao tonga teo midingana ray ambany zany fa tsy ambaniana koa zay tsy ambany ny namana koa mila mitandrina tsy hoe mitandrina moa zany fa mila safidiana tsara ny olona manodidina anao satria reny koa indraindray mampirisika mitondra anao any amina toe-tsaina hafa ena ny olona na namana na ny havana le olona proche anao zany tena mila safidiana raha hitanao hoe ohatrany tsy mety aminany toetrandreto a tsy mety amin'ny asako a dia aleo ina le tena mila tandremana le ohatra hoe ndeha ataoko hoe le momba an'izay resaka humilité zay mihitsy hitanao zany fa retolo reto a miseho milay eto dia lasa voasarika ao anatin'izay toe-tsain'izay ianao dia nefa ny ianao a à la base tsy ohatr'izay de a tsy mety amin'ilay asanao le izy tsy hitondra anao makaiza dia izay le tiako tenenina hoe fianarana ny fiainana dia mila ianarana koa zany fomba fisainana zany zany hoe sarotra be moa raha hiteny hoe mila makany amin'ny psychologue mila miresaka ohatra ny ahoana tokony raha eto amin'ity seza volamena ty zany dia inona ny tokony ataoko fa ohatraohatr'izay ihany le izy raha sangisangina le fomba ilazany anazy hoe ianarana ito atsika hiditra miresaka hoe ahoana satria resabe vavy ka tafanampelaka dia ahoana amin'izay a ny fandraisana amin'ny lehilahy voalohany indrindra aloha zany ao tokantrano dia nivady manambady daholo aretiny miravavy dia ny fandraisan'ny zanaka ny fandraisan'ny fianakaviana an'ilay hoe malaza ilay olo tiako na le vadiko na le mamako na le zanako ao atokantrano ao izandray ny teny voalohany iza zao lehibe anaka indrindra tsy za firy zanaka falisoa rola efa lehibe raiky amby folo taona ny sokony indrindra ary nentrana ny anahy koa raiky amby folo taona fa vitokana iama mbola tsy mananjanaka efa manana roa taona badikely omaly dia aleo fasoara tatareo indrindra nivady aloha zany no tena malina manahoana ozy nivady amin'le hoe malasy ty vadiko ty raha olona tena hoe miara-miaina aminao isan'andro san'andro mahafantatra ny ambony sy ambany gauche droite ny fiainanao dia tokony micomprendre satria voalohany aloha io le asa faharoa tsisy afady zany tsy haiko aloha izy any ambadika tsisy any ambadika
tena hoe entrenay sizy le resaka dia tena tsy maintsy obligatoire misy compréhension misy fifanohanana misy fifampienoana afandray mantsy raha hoe olona nivelan'ny tokantrano a moramora le miteny hoe ty zesta ataonareo amin'ny Facebook ty any ty misio be loatra etalazina fiainana loatra fa le olona akaiky anao a micomprendre dia raha resaka fahasarotam-piaro indray ny tianareo fantatra saka antaniko manokana mihitsy fa le fasoare dia resaka fa zay le tsy ady sarotra raha mitoerany dia tena sarotra zany fa dia ahoana kosa indray tokony mba mipetraka eo amin'ny toerany ihany kosa aloha tsika hoe mety tsy atao be loatra le mino aho fa efa manamboatra ny sainy sy ny anaran'ny tany koa ngama ahoana ny gérenany ity fa vao géré tsara aloha le izy dia za koa miteny anazy hoe manome toky anazy zany mivady mivalisoa indraindray apotra anao anatin'ny zavatra ataonao sa mbola tsy mipotra tsy dia tena mipotra loatra tsy tena mipotra loatra fa efa mpiasa ny télé ihany izy taloha ay bah voilà donc c'est un peu plus facile moramora kely kokoa moramora kokoa tafadina izany raha izy hoe mieritreritra hoe malaza ty vadiko ty dia mety misy complexe kely ve sa tsy misy an'izay tsisy aloha izy tsisy aloha izy ay fa nianiny e ty foana le tenena foana hoe confiance apetraka foana ny confiance dia mandeha dia mipetraka izay confiance mipetraka izy mato mbola eto ty andrindrana tamin'ny voalohany tena sarotsarotra ihany fa tsy misy efa-tsy fifampiresahana sy arak'izay teny valisoa zay hoe fifampitokisana satria no nefa be mpanaraka be ihany koa taty aorinana tamin'ny tambajotra seraserana be mpakafy dia lasa be dia be koa le olona mitady aloha tena tsy afenina tsy afenina fa tena nina tena ataoko mazava hoe za tsy mamitaka anao zany dia za koa tsy manao ratsy olona zay zany nina dia apotrako anazy io misy miantsy dia olona mitady ohatrao fa mipetraka tsara aloha hatreto inona le hoe io misy miantsy dia aseho anazy ny telefona rehefa ohatra hoe olona hafahafa zany le miantsy satria dia efa fatany koa nena fomba firesaka hoe fa iza zany ohatrohatr'izay dia tsy maintsy malahelo kely fona izy satria ve zany hoe sary-piaro mivadinao sa tsy loatra rehefa anatika tournage indray dia iny efa fatantsara hoe asa le izy fa tsy hoe za ty hanao film fotsiny dia manao film za ty alaza dia ilalao sary mihetsika fa iny na tena ndraisiko ohatriny hoe asa satria raha tsy ataoko ohatr'izay koa dia lasa okitoto zavatra olona raha hoe analazy fotsiny andeha anaovako tournage dia efa manatsy izy hoe miala atao trano amin'izao dia tsy maintsy miverina rehefa ohatr'izao satria fatany hoe rehefa samy acteur miaraka any dia efa gidragidra be tsy mety vitindra taran'ny ora tokony hodinao an-trano dia tsy haiko kely foana izay misy an'le limite tsy maintsy mba arahana koa fa rehefa zandray zany miezaka foana koa hoe manome ohatrany hoe manome voninahitra ny olona miaraka kely aminazy zany olona miaraka amiko zany hoe tia mivady koa dia rehefa misy indray hoe ivelan'ny tournage ka hoe firahan'ny mpiara-pilalao sarymihetsika na mpanakanto mpihira namandrehetra ireny dia hoentiko izy dia hitany avy ohatr'izao ny ty avy zao ny ataonao hoe amin'ny manaraka ianao mantsy mandeha riry en fait zany voatery micréer tsy hoe voatery fa tsy maintsy micréer zany ianao ohatrany hoe climat de confiance tsy maintsy nena moa zany afa kelyn'izay satria nena ndray tena izay mivady mihitsy miara-miasa satria izy any managerako dia nazodrakopoty mihitsy ianao izy any community manager izy any mamaly mipedy sy ny sisa sady mivarotra anahy etselo zany hoe eny fahasarotam-piaro izy moa zany tena hoe secret kely ty mampimeby ana fa mitantara anazy tsy manino alohan'izay sizy mivady ony dia nanao réunion kely mihitsy zareo tao an-trano dia tonga avy any daholo ny lehibe rehetrarehetra ny tsika zany tadabe dabe reny dia eo ampovoanony izy dia anontanina mihitsy hoe mpanakanto le hovadinao manahoana vitanao ve zao mpanakanto
effectivement manana azy ohatrany hoe image azo atao hoe ratsy ihany vehivavy rehefa tafiditra amina sehatra malaza ohatra zao de teo izy de mety fa tena hoe miimagine azy ala zay Andriamanitra satria mbola be da be mbola tsy ouvert d'esprit hoe tsy voatery hoe ohatrohatran'izay le izy de fa sarotam-piaro moa zany any ohatrany hoe zandra iny saroam-piaro raha nenay roa satria efa nanao an'io asany ihany io enao vao efa nanao artiste fanakantanao vao nanambady zay vao nanambady efa artiste zay vao nanambady de ny manager teo aloha zokiko ihany satria za zany be da be no nyteny hoe teo manager ko sotra zany proposé zavatra fa za natahotra be an'le liberté ako hoe sao de sanatrika hoe hotazomy tya de lasa mpanaoviny akanjo ohatr'izao na hira ohatr'izao na ohatr'izao de za tsy manaiky de avy eo moa zokinay koa nanana ny tokantrano misy ohatr'izany de tonga de ohatrany hoe logika be fotsiny hoe mipasse tamin'ny vadiko le management n'le izy de sary-piavy ny vadinao izy tsy tena hoe sary-piavy za mieritreritra tsy sary-piavy izy matombana le fanirerina anao tournée tany ivelany any fa za ndray moa sary-piavy tsako ianareo ahoana za ndray mahatonga anazy sary-piavy satria izy le teneniko zay hoe le izy le mivarotra ana ohatrany hoe izy rehefa mahita olona de tia miresaka be izy satria tonga de ny ao an-tsainy tonga de opportunité de za ndray zany ndray mbola tsy de mahafehy kely an'izay fa izy aloha sava ary nareo sary-piaro amin'ny vadinareo sary-piaro nefa nareo olona malaza no tsy voatery hoe fanohatra fa mba vazovazo ny nanontaniako an'izay nytiako tenena hoe nytiako anontaniana hoe mety satria moa le asanareo mihitsiny zany no mahatonga an'izay hoe mety migagner plus nareo no mivadinareo ve manaiky be izy de tataroana andray moa sy mivady amin'izany tsy miteraka complexe kely ve ohatrany na mety ho source de tension kely ihany hoe lasa ianao ndray mahazo vola betsaka noho izy taloha taloha izy tena sadaikatra kely hoe za mampiditra vola betsaka noho izy de ohatrany hoe mampalahelo kely ana zany de mifampiresaka zay hoe za mametraka foana hoe enao ndray mpianakaviana de enao dada de enao tanzabe koa migérer le machisme lehilahy hoe enao ihany loha mpianakaviana amin'ny fifampitondrana ohatrany hoe tsy mahazaina zany hoe izy andeha hiafiafy noho iza satria zany ny anany ny olona miaraka aminahy mila ohatra hoe miangotongoty aminazy mila mahay mitondra anahy ihany koa fa za ndray amin'ny lafondray tsy anaiky koa hoe rehefa enao aloha de tsy maintsy zay tenenao io de tsy maintsy akeko non solazaina de na eny mason'olona ary izy na mason'ny fianakaviana taloha de ohatrany hoe mitapifipify kely zany miafiafy kely fa taty arina efa fa nareo efa mivady vao nalazy drana sa efa nalazy drana vao nanambady anazy efa trano mbola sy nihira mihitsy any ay de efa atao hoe efa mafiorina zany talohany tsy nampiozongozona n'le ferana sy ny fitiavana sy ny fivadiana zany le fanambadiana zany le nampalazy tena tsy nampiozongozona satria izy nanohana na tamin'ny voalohany indrindra de nanosika teny foana de rehefa naleo tena amin'izay za de za amin'izay no nitondra ny tenako de lasa nahazo karama betsaka anao tsy olona fantatra tsy anatin'le monde misy anao sao anatin'le monde tena tsisy idirany mihitsy iny kino idirany ary ny valisoa mety hoe le hoe izy lehilahy de mety mitouché am'le virilité an'le hoe nao ndray mahazo vola betsaka noho izy sa tsy manana an'izay nareo za aloha tsy te hiteny hoe za mahazo vola betsaka noho izy tsy te hiteny an'izay satria ohatrany miara-manao ohatran'izao ambony de ambany de mibalance tsara zany le fidiran'ny vola ao atokantranonay de mo ndraindray mila ny aminazy de mba mangataka koa na de misy ary fa ohatra mba mahafinaritra koa ny le mba mangatangataka kely ohatrany hoe c'est mignon zany le zay zareo mila manome cadeau atsika
mila manampy fa mony anay koa moa zany samy manana ny andraikiny zay eo atokantrano hoe tia ny charge anao dia tia ny charge ako dia samy manao zay anenjehanay an'iny zay tsisy caisse commune fa tena hoe samy migérer any anazy bien évidemment tsy maintsy misy échange fifanampiana tsy ampy loatra zao mba apio afaka ataon'ndry hoe ny zavatra amity fa tovy tsara ka indraindray ny ana ny erikerika mahatondra drano indraindray misy bloc kely indraindray ny anazy koa ohatran'izany dia tsy haiko fametsiny mihitsiny satria na raha mampiditra be andro any tsy haiko zay any indrindra fa tratran'izany amanko ohatrany hoe nisy kely zany hoe ndry raha nga tena ndriny ohatrany tena natao tranato tsy mbadika le izy taty arina tsy amin'ny zavatra tsy napozina mihitsy dia aloha tsy miteny betsaka tsony aloha fa za koa ne mety tsy haiko any arinany raha misy mahalafy tsara ny anazy any satria rehefa hitan'izay dia ohatrany hoe fifananana masina zany izayoa dia lasa te anao bebe kokoa noho ny anandray izy manao tsaratsara kokoa noho ny anandray izy dia metimety indray koa ny anazy dia miezaka koa dia ohatr'izay foana zay tena marina ay ny anay moa zany dia fa zay ny anay moa zany rany iny dia ny anay indray mety sasa zany manapa-kevitra ny vola kokoa fa za zany anatin'izay be dongo be zany hoe tsy mety manao nininina koatrany mihira ihany mihira dia mamorona miakatra tsehatra zay zany hoe ny resaka taratasy rehetra sy ny déplacement makarisy makatsisy ny zavatra rehetra satria raha izy koatrany hoe samy manana ny asany zany zay sisy za dia tsy manao atao amin'izay zany tena henoko hoe zany ny anahy dia iny fananao ny anazy koa izy dia amin'izay koa izy mahatsapa an'izay fa izy koa moa zany akoatran'izay sady coach sportif dia iny indray zany ohatrany hoe tsy indraindray heny koa arakaraka ny heny indraindray feno loatra ny fotoana anay dia tsy manao izy na ohatr' izany fa ny anay ndraiky caisse commune be mihitsy indray arany satria ohatrany hoe fa misy ohatrany hoe objectif zao dia tena hoe mizara ohatr'izay mihitsy hoe tily amin'ilay zao dia tily amin'ilay zao dia tily amin'ilay zao dia tia andry dia tia ana dia ahoana zany satria indraindray koa araka le nitenen'ny valisoa mba te hantahanta mba te dongodongy dia amin'ilay iny le hoe tia ny andry dia tia ana iny dia amin'iny tia ny andry dia tia ana fa ny andry aniko tia tena zay mihitsy le izy satria ny anton'iny zany ohatrany hoe mba samy manana liberté satria hafa mihitsy koa le manana sensation hoe manana liberté anao financièrement parlant dia iny zany ohatrany hoe ny andray ary ny anay tena hoe samy miodina le izy fa tsy hoe mipetraka fotsiny ohatra hoe misy somme dia iny dia samy manodina ny anazy any dia ohatr'izay foana fa tsy hoe apetraka hoe iny dia goûter ao anaty portefeuille fa samy miodina ary atrezandray no ny fiainanareo azy fa nanareo telo vava azy ny tiako anontaniana hoe atraizany fahatsapanareo hoe miaina ny liberté anareo ianareo ny fahafahanareo sy ny fahalalahanareo ianareo ohatrany hoe ohatrany meno any ihany ma zao dia nidikan'izay ny vadinao migérer ny réseaux sociaux anao etsetretsetra dia dikan'izay tsy manana liberté ve zany ianao ahonare zany ny tena marina zay sisy ohatra mitovy be koa dia tsy hoe tsy manana liberté fa zay samy mifamme accord ohatra zao za anao publication dia mangataka kely ny accordny any aloha hoe mety vera ohatra zao dia manaiky izy dia alefa le izy drindray dia fa tsy mangataka tamika rehefa henoko hoe efa nataoko ty dia nety fa rehefa zava-baovao zany no miditra amin'izay amin'ilay izy maasa anazy zay tsy hoe tsy liberté le izy fa ohatra hoe accord de ina zany mila entente na olo anankiroa satria misy PDG dia misy DG zany PDG tanao DG andao atao hoe za le PDG dia zao dia ahoana zany rehefa mba ohatra hoe ao amin'ny MP anao mba misy message kely somary mba hoe mba mety misy foana manko zany hoe mety mba misy admirateur misy mpakafy dia mba super fan dia mba mandefa message kely tena misy be da be mihitsy ny ao dia fa tsy maninona le izy satria misy efa valiny automatique ao amin'ny pejina ao hoe makasitraka mifanohana ninona message rehefa message any ihany zany dia valiny automatique fa tsy tena Porém, je t'aime là. Mankasitraka